Miaraba toko klasy toko vavy tonga sondray tao anatin'ny fandarana Ankitsimpo izay rahinao isaky ny zoma amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny fahitalavitry ny Kolo. Androany dia ny tontolo politika izay eo amin'ny tontolon'ny fanoherana amin'ny lafin'ny politika no entina aminao tao anatin'ny fandarana miaraka amina vahiny roa samihafa toy ny mahazatra dia avy ato ankavanako Ramatoa Rarisoa Malala Patricia avy ao amin'ny fiarahamonim-pirenena KMF Knoe. Miaraba toko. Miaraba anao Madame Fefe dia miaraba ihany koa ny mpijery sy mpanaraka ny fandarana Ankitsimpo ny tokantrano misaotra anareo eto amin'ny Kolo TV nanasa. Vahintsika faharoa ihany koa avy ato ankaviako Andriamatoa manjaka tsara Jimmy avy amin'ny birao politika ny antoko malagasy miara-miainga avy any amin'ny faritra Betsiboka. Miaraba toko. Miaraba ny fihizoro, miaraba ihany koa ny mpanaraka ny fahitalavitra Kolo TV manerana Madagasikara. Misaotra anareo eto amin'ny Kolo TV nanasa ny indray amin'izao fandarana izao. Mialohany rosotsika anatin'ny tena ajevitra dia ndeha raha navetrany ny fanadihadiana miresaka an'izay tontolo ny fanoherana izay. Na dia tsy mbola navoaka ny fitondrana ankehitriny aza ny didy fampiarana ny satan'ny mpanohitra hatramin'izao. Tsy mahasakana ny firosoan'ny antoko politika ho amin'izay fanoherana izay zany. Manana solombavambahoaka izy eo anivon'ny parlemanta ary mijoro ara-dalàna ny antoko izay manana ny satany. Ny antoko malagasy miara-miainga izay teo amin'ny toerana fahatelo tamin'ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana voalohany tamin'ny taona 2012. Rariny ny antoko malagasy miara-miainga raha miroso amin'ny fanoherana raha ny lalàna araka ny nambaran'ny Kristina Razanamaso solombavambahoaka no efa minisitry ny fitsarana teo aloha ihany koa. Misy fotoana hozahany zavatra rehetra ary io ny firotsahana filazana ary hoe déclaration d'opposition, déclaration officielle dia vao mainka koa manosika ny fitondrana io hoe mba ataovy amin'izay re ny décret d'application an'izany hoe ny lalàna mahakasika ny fanoherana izany satria mbola tsy mipetraka ny io hoe anao le fitondrana matahotra ny hoe misy ny mpanohitra ara-dalàna zany io ny mpanohitra mijoro eo ary dia tokony tsy androsony io fitondrana io ny lalàna ne raha toaka ny lanina dia tokony ho ampiarina izay no izy fa ny fitondrana moa ankehitriny dia matahotra ny ampiatra ny tena lalàna ary na minia satria manakasaka anazy ny lalàna anatanterahany ny tanin'ny kipo sy ny baranahany. Raha ny voalazan'ny lalàna 2012 tsipika 312 tamin'ny taona 2012 momba ny sata mifehin'ny mpanohitra ao amin'ny andininy faharoa mazava amin'ny voalaza. Mpanohitra manaraka lalàna ny antoko politika mitsangana ara-dalàna na vondrona politika manana firaikevitra tsy mitovy amin'ny an'ny gouvernemanta. Mila anaovana fanambarana pahibe maso sy ara-pomba ofisialy izany ary ametrahana antotan-taratasy eny amin'ny ministeran'ny atitany. Ny kongresin'ny antoko malagasy miara-miainga nototsaina tamin'ny faran'ny herinandro teo no nandraisan'ny antoko ny fanapahan-kevitra ny amin'ny anoherany ity antoko ity ny fitondrana misy ankehitriny tamin'ny pomba ofisialy ary nambara teo anatrehan'ny besin'ny maro izany. Rehefa olona tsy azo atoro dia alao izy dia samy mandeha samy mitady ka raha amin'ny tenako manokana tsy azaharery akory ny havita azy fa amiko tsy tapidy antony mbola ifampiresahana ammoana sy ny marenina mitadana tsika rehefa volontsika dia tanterahantsika zany rehefa tsy volontsika dia petrapetraka eny alohantsika fa fananganana zavatra ny famovanany lalantary eto firenena dia ny fahasahina ihany manofo ngamba tsapanareo fa tato tantara-pirenena tsy mbo namany zay niemiko zany raha ny tenany manokana ary ny fanoherana zany tsy midika foana hoe tsy maintsy hidinadalambe fa azo atao fanoherana amin'ny zavatra endriny maro samihafa ahafahana manofa zay lara-tantara zay any amin'izay be sy maro anazy ka izay no ataoko hoe avoniny ianareo aty tsisy olana mihitsiny tapahatsika ny hevitra miara-mandrositsika makany rehefa atao dia tsy maintsy fitay za tsy mbo manao zavatra tapatapany na hoe manao fitsidy fitsokodrano raha miangaly ka rehefa hoe ho atao dia ataontsika asy na maheno na jamba na tsy maheno na jamba no ahafahany teny an'izany ary mbola fitondrana minimikipy tsy
ampandroso amin'ity firenena ity. Andrasana araka izany ny fametrahana ity antoko ity ny antota taratasy momba izay fanoherana izay eny amin'ny ministerany an-tany araka ny voatondra ao amin'ny andinin'ny faharoa hatrany amin'ny ity lalàna 124 tsipika 3 ity. Aoriana io andrasana ny fanatevenandarana avy amin'ireo antoko politika hafa ary ny fanendrenan'ny lehiben'ny mpanohitra izay manana anjara toerana ao amin'ny filoha lefitra fahafito ao amin'ny anteny meram-pirenena sy ny anteny meran-doholona ny antoko mpanohitra. Ny fanoherana izay mananjota teraka ato amin'ny firenena malagasy ary nomeny lalam-panorenan'izao repoblika fahefatra izao fahefana izany. Tamin'ny asabotsy lasa teo nareo eo anivon'ny antoko malagasy miara-miainga dia nanambara ampabe maso fa mpanohitra fa inona marina moa izay atao hoe fanoherana zay. Indrindra ny atao hoe fanoherana zany dia fitondrana hevitra fitondrana hevitra hoenty mitantana sy hoenty mampandroso ny firenena izay tsy mitovy ny an'ny mpitondra eo anatin'ny fitondrana zany ka mba ho arifanina ihany koa an'le fitondrana. Fanoherana olona le izy sa fanoherana hevitra sa izy roa ihany? Ho an'ny antoko malagasy miara-miainga dia tsy manam-pahavalon'izaniza izy amin'ny miara-miainga azy. Fa ny fanoherana hevitra no tena fototra n'le fanoherana zany fanoherana hevitra indrindra ho an'ny fampandrosoana ny firenena manontolo. Ramatoa Patricia, inona izay atao hoe fanoherana izay? Fanoherana olona sa hevitra sa izy roa mitambatra? Mankasitraka anao. Ny fanoherana eto amintsika raha ny fomba fijery ny olon-tsotra rehetra ny ivelany dia hita hoe mpanohatra rehefa tsy mitovy fomba fijery na fomba fisainana na fomba fiasa amin'izay antoko eo amin'ny fitondram-panjakana. Rehefa ny olona mpanohatra zany dia tsy maintsy mivondrona anaty antoko politika foana. Ny lalam-panorenantsika dia mamaritra mazava mametraka an'izay hoe fisian'ny antoko mpanohatra izay ary ny anjara asany antoko mpanohatra mazava ho azy dia tokony mampiroborobo izy an'izay le hoe contre-pouvoir izy eo amin'ny fitondram-panjakana. Mandray anjara ihany koa izy amin'ny fanabeazana ny olom-pirenena mba ho tena sahijoro andraindraikitra ampandroso ny firenena. Raha tena tany demokratika marina ny firenentsika manaja an'izay fenitra demokratika izay dia ao anatin'ilay anisan'ny fenitra demokratika ny fisian'ny hevitra maro samihafa fifamahoan-dafy dia ny fisian'ny antoko politika indrindraindrindra ny mpanohatra zany satria ny mpanohatra dia mandray anjara feno amin'ny fanoloran-kevitra amin'ny fitantanana ny firenena. Manahoana indray fijerinareo anivon'ny antoko malagasy miara-miainga ny fanoherana misy eto Madagasikara amin'izao fotoana izao? Ny fanoherana zany dia voafaritry ny lalàna ny fahafahana manohitra zay ary ao anatin'ny lalàna ihany koa no manambara fa misy ny fanoherana ao anatin'ny parlementaire dia misy fanoherana ivelan'ny parlemanta zany hoe le opposition parlementaire sy ny opposition extra parlementaire araky ny lalàna velona misy eto amintsika io. Ka ny fahitana anazy zany talohan'ny nanambaran'ny antoko malagasy miara-miainga fampanohitra izy dia le fanoherana ivelan'ny parlementaire foana no nisy hatramin'izay satria tsy mbola nisy ihany koa fijoroana fomba ofisialy na fanambarana ny fomba ofisialy nataon'ireo antoko politika na vondrona politika mijoro ara-dalàna fa mpanohitra izy. Ka amin'izao zany nanomboka tamin'ny asabotsy izay nilazanay avy amin'ny MMM tamin'ny fomba ofisialy fa mpanohitra zay dia ataonay fa manomboka eo raha tsy mikipy sy mbola minitsy miaino ihany mpitondra dia tokony isitraka zany ny zosy adidy amin'ny mahampandrondrina azy satria taloha tsy nisitraka an'izay ny mpanohitra amin'ny maha extra parlementaire anazy. Zany hoe raha ny tokony ho izy ny mpanohitra zany ny mpanohitra dia tokony mitana anjara na toerana lehibe eo amin'ny lafiny fitantanana ny raharam-pirenena rehetrarehetra manomboka hatrany an-tampony ka hatrany amin'ny fototra ka hatrany fotony zany.
Manahoana ny fijerin'ny fiarahamonim-pirenena ny fanoherana eto Madagasikara amin'ny endriny amin'izao fotoana izao? Ny endrika hoe fanoherana eto amintsika amin'izao fotoana izao dia to sadasada manatsoratra ihany. Sadasada manatsoratra hoy aho satria ho an'ny fiarahamonim-pirenena izay miaina eny anivon'ny fiarahamonina, ho an'ireo olom-pirenena rehetra izay tsy mitsahatra ihany koa manara-baovao dia mahita hoe misy ireo izay mitona hoe antoko-panohatra kanefany tampotampoka eo lasa miandany amin'ny fitondrana. Dia ao zany ilay hoe misabaka ny akamaroany antoko politika eto amintsika. Dia averiko hatrany hatrany hoe napetraka natao ny sata mifeny antoko-panohatra eto amintsika na ny statut de l'opposition izay lalàna 2011-013. Ny zava-misy nefany raha tokony ho izy dia voalany ny tafapetraka ny anteminiera-pirenena teto amintsika dia tokony fidy ihany koa zany izay ho lehibean'ny atoko-panohatra avy hatrany ny eto amintsika. Ary io lehibean'ny atoko-panohatra io raha araka ny voalazan'ny lalam-panondrenana ao amin'ny 420 andalana fahaenina dia adidin'ny fitondram-panjakana ny manome izay toerana ho an'ny lehibean'ny mpanohatra izay sy ny kabinetrany amin'ny fomba ofisialy. Zakain'ny teti-bola-panjakana ihany koa ny fampandehanan-draharaha rehetra ao amin'io androm-pitondrany ny mpanohatra io. Inona nefa ny zava-misy eto amintsika? Voalohany indrindra aloha ny mbola tsy hita mazava tsara eny anivon'ny anteminiera-pirenena hoe iza marina ny tena mpanohatra ao anatiny ao. Misy miteny hoe izahay mpanohatra nefa rehefa mijery ianao vetivety to lasa mendany any fitondrana, to lasa tsy fantatra tsony hoe iza mpanohatra ato iza no avy amin'ny fitondrana. Rehefa tonga n'izay fomba fihevitra ho zay, izay filazana ho zay. Mahatonga an'izay zany hoe tokony rehefa ampiarina ny lalàna dia tokony ho apetraka io. Ny antoko-panohatra ihany koa rehefa mametraka hoe manohatra ianao dia tokony manaraka an'izay hoe zotra izay apetraka ao hatrany am-boalohany izay. Misy hevitra arovanao misy firaiky-hevitra maro tokony ho tanterahanao dia tsy mivoana ihany koa amin'ny tarigetrany antoko izay nirotsahan'ilay lehibe amin'ny mpanohatra ohatra na ilay mitonina ho mpanohatra. Inona ny tena hoe imatimatesan'izy ireo hoentina mpandrosoana ny firenena. Fa mahatonga an'ilay hoe lasa tsy hita tsony zany manjavozavo sadasada manatsoratra eto amintsika ilay hoe mpanohatra sa tsy mpanohatra iza marina dia matetika misy mamadika palitao ny fitenenany dia valalanina ny sain'ny vahoaka. Dia ety ivelany ihany koa PDB no miteny hoe izahay dia manohatra ny fitondrana. PDB ny endrika anehoan'izy ireo ary misy ary moa tena hoe taona ny fidinana an-dalambe. Reny rehetra reny zany dia anisan'ny vaindohan-draharaha tokony arahana sy ananany antoko-panohatra ary iainan'izay rehetra manaraka an'izay zotra izay ny fanajana ny lalam-panorenana. Sadasada hoy ramatoa avy ao amin'ny KMF kono hoe ny mpanohatra amin'ny akamaroan'ny mpanohatra eto Madagasikara ahoana ny MMM izao hoe ny malagasy miaramiainga ao anatin'izay. Ho an'ny malagasy miaramiainga manokana dia tsy isan'izay anatin'izay sadasada satria zava-misy marina tokoa ny dia ny fanoherana eto amintsika dia fanoherana natao hitadiavan-tseza. Zany hoe manohatra androany fa rehefa mahazo an'ilay malety na mahazo toerana dia tampotampoka eo tsy hita hoe za hoe mpanohatra sa inona. Dia hatramina ny vahoaka izay manaraka akaiky ny raharaham-pirenena ary dia sadaika izy hoe aiza ihany izy ity. Ho an'ny MMM manokana dia tsy zany. Tsy anisan'ilay manohitra mitady toerana izy sanatry ny vava na ilay sadasada araka ny lazain'ny Patrisia fa ilay mpanohitra mifanaraka tanteraka amin'ny voalazan'ny lalàna izay mampipetraka ny mpanohitra eto amin'ny tany sy ny firenena.
fa ahoana raha ny tokony ho endrika n'izay fanoheran'izay ahoana ny tokony ho izy misy fenitra ve? Ny fenitra moa mety mamerina mipasoka ny famalama ihany hoe tokony hanao fanambarana ampabe maso ary ilaza mazava ihany koa eny anivon'ny ministera ny ati-tany izay antoko politika rehetra mijoro hoe ara-dalàna ary mpanohatra ihany koa. Dia ankoatran'izay ny tokony ho ataony antoko mpanohatra angambany dia voalohany indrindra izy ireo zany zay misahana ny asany hoe mpampifandanja ny fahefana na azo adika hoe contre pouvoir ve zay tsy manana izy fomba fijery hafa zay tsy mitovy amin'ny eo anivon'ny gouvernement. Dia anisany asa imasony zay hoe inona no hevitra tao atongavana amin'izay adidy ny antoko mpanohatra ny ireo rehetra zay mpanohatra ny manolotra volavolan-dalàna eny anivon'ny anteminera-pirenena. Ankoatran'izay ihany koa tokony ho asa ataon'izy ireo satria anatin'ny fanoherana zany izy mba halalany mazava tsara hoe aiza ho aiza ny fitantanana ny firenena amin'izao fotoana izao dia ny manara-maso ny asan'ny gouvernement. Ankoatran'izay dia manolotra tsy vitan'le hoe mitsikera be fahatany ny fitenenana fa manolotra ihany koa izy vahaolana hoentina anarenana izay hoe fitantanana firenena izay ary mampiroborobo ny demokrasia ao anatin'ny fampiarana ny fikaonan-doha mahomby eto amintsika. Ny teny ianao teo Andriamatoa Jimmy avy eo amin'ny antoko malagasy miaramiainga hoe inona ny hoe misy ny atao hoe fanoherana na ny opposition parlementaire sy ny extra parlementaire ao ireo sehatra tokony hijanona amin'ireo sehatra ireo ihany ve ny toerana misy ny mpanohatra sa sehatra inona avy? Ia, ho an'ny mpanohatra aloha dia araka ny voalazan'ny lalàna izay efa nivetivitesina teo ihany dia tsy mijanona eo amin'izay ao anaty parlement zegny. Raha ny fampatsahivana kely ny ady hoentiko manazava ihany koa mivoaka malagasy ny MMM ve mpanohatra sa to sadasady ihany koa tany am-boalohany fa tsara ho marina ary amafisina eto fa tany am-boalohany ny antoko malagasy ny malagasy miaramiainga no efa niteny fa tsy ara-dalàna fitondrana iny ary tsy ho maro toerana. Rehefa izay ny zavatra nisy dia nantsona ny malagasy miaramiainga mba hanampy amin'ny fanarenan'ny firenena atao anaty gouvernement raha tsikaritra atsika tsara zay. Dia rehefa nantsona tao satria le hevitra no entina sy ny atetim-pampandrosoana ny malagasy miaramiainga no entina dia tampotampoka teo dia ny sorona atao destitué amin'ny maha-ministre anazy ny ministre MMM tamin'izany fotoana zany. Dia mety hiteny ny olona hoe ny malagasy miaramiainga zany tady toerana fotsiny satria nanohatra hiteny foana tamin'izay fa tsy mbola nijoro ara-pomba ofisialy talohany tamin'ny sabotsy teo zany. Ny antony dia izao araka ny lalàna mifehy antoko politika araka ny satafototra ny antoko malagasy miaramiainga dia ny congrès ihany no manapaka ny mitondra ny fanapahan-kevitra rehetra ho an'ny antoko. Izany hoe naty hijoro tamin'ny fomba ofisialy ary ny antoko malagasy miaramiainga hatramin'izay hatramina antoko politika anazy tamin'ny 2014 dia tamin'ny vita congrès vao afaka nanao an'izay fanambarana ny fomba ofisialy zay ary efa eo an-dalana mitondra ny taratasy isaky ny antanatohatra rehetrarehetra mba ara-dalàna le fanoherana sy amin'ny mampanohitra azy ny malagasy miaramiainga zao tsika miteny zao. Iverena kely ihany teny ianao hoe sadasada tsy fantatra ntsony hoe mpanohatra sa tsy mpanohatra misy fepetra manokana ve ho anareo fiarahamonimpirenena tokony ho raisina heverinareo hoe tokony ho raisina manoloana n'ireny famadihana palitao ny andikatsika azy amin'ny fiteny mahazatra atsika? Ia,
manoloana an'izay ngambany dia mahazava-dehibe ny fisiny atoko mpanohatra eto amintsika no anisan'ny hotsondriako mafy voalohany hoe ohatra ny olona anankiray izay manoloana ny fitaratra tsisy an'izan'izy eo ny mpitondra fanjakana anankiray dia mety eo izy mety hanatsara ny tena hoe mety ny ataoko mety tsara ako ao tsara ny fomba fitantanako tsy mahita araka ny tokony ho izy hoe manahoana marina ny fomba fitantanany na lay tena poziny marina fahitan'ny olona ety ivelany zany lay olona amin'izay fotoana izay dia ny fisian'ny mpanohatra no reo zany no manana fijery lay fomba fijerin'ny olona ety ivelany hoe mahita hoe to misy tsy mety nge ohatra ny eo amin'ny vozona akanjonao raha ohatra zany raisitsika amin'ilay kisarisarina ohatra teo misy tsy mety lay fomba fataonao ohatr'izao fa mba ahitsy io mba ahitsy tsara izay zany no ilaitsika mahazava-dehibe ny hoe antoko mpanohatra eo amin'ny firenena anankiray dia mitondra hevitra mahasoa anatsarana hoentina anampiana an'ilay ezaka izay efa ataon'ilay eo amin'ny fitondrana hampandrosoana hampiroboroboana ho an'ny tombontsoa ny vahoaka malagasy dia manina no lazaina hoe sadasada manatsoratra hoe tany ampiandohana ny fisiny atoko mpanohatra tonga amin'ny antsony jimy hoe lasa mikendry tombontsoa ny olona rehefa miditra anaty antoko politika amin'izao fotoana izao na manorina antoko politika ka rehefa misy ilay malety araka ny tenen'ny namana teo dia lasa rona ho azy izy very ilay firehakevitra izay narana hatrany am-boalohany ka ho anay zany eo anivon'ny fiarahamonim-pirenena dia mitaky tsy misy afa-tsy ny fampiarana ny lalàna ara-dalàna araka ny tokony ho izy eto amintsika no ahafahana hoe mametraka an'izay hoe reto marina ny antoko mpanohatra efa misy angely lalàna fa tsy tena miatra ara-dalàna eto amintsika dia izay zany mitakianay hoe ampiaro ny fampiarana ny lalàna fa aza atao aingo fotsiny ihany na kisarisary mety hoe eo anatrehan'ireo mpamatsy voly iraisam-pirenena dia mody apetraka hoe tia sata manokana mifeny atoko mpanohatra fa ny fampiarana anazy tsy hita eto amintsika dia ireo atoko mpanohatra ihany koa takiana ihany koa izay hoe tena miaina sy mijoro amin'ny firehakevitra izay ananan'izay satria ireo olom-pirenena maro eto amintsika indrindraindrindra ny tanora dia mitaky fitaratra izy izay mba ho arahany eo amin'ny fiainany anomanany ihany koa no hoaviny ka lasa salasala misabaka hevitra ny akamaroany rehetra hoe izy moa zany ny tena antoko politika izy ny tena mpanohatra eto amintsika na ireto ny tena hoe mpiandany amin'ny fitondrana reto no mikatsaka ny fampandrosoana marina lasa tsy hita zay fa tokony samy hijoro amin'ny firehakevitra izay arahany na ny andaniny na ny ankilany ary ny tanjona dia mikatsaka an'izay fampandrosoana ho an'ny firenena izay ho anao ihany koa tokony hijanona eo amin'ny hoe extra parlementaire sy ny parlementaire ihany ve ny fanoherana na ny mpanohitra ny fanoherana dia ilaina foana reny zany ny hevitra izay avoakan'ny mpanohatra na tsy ataontsika ary hoe mpanohatra fa na amin'ny fiainana andavanandro ary dia ilaina izay hoe fisian'ny hevitra tsy mitovy amin'ny antena izay mba hoentina anatsarana ny fomba fiaina ny fomba famindra sy ny fomba fanao dia tokony ametraka mazava an'izay zany ny fomba fanoherana eto amintsika tsy voafeno hoe ao anatin'ny parlementaire tokony hipetraka izay ary tokony hampiaro ny lalàna io satria manana anjara toeranao ny antoko mpanohatra ny lehibe ny antoko mpanohatra na atao hoe tsy solom-bavambahoaka ary izy dia rehefa lany amin'ny fomba ofisialy hoe ity olona ity no lehibe ny antoko mpanohatra eto Madagasikara dia mitovy satafeny izay
amin'ny solombavam-bahoaka manana anjara felo izy ao anatin'ny anteminera-pirenena dia reny miezaka izy zany miezaka mitondra ny feon'ireo atoko mpanohatra marobe izay mitondra nandany azy ho an'ny eny ivelan'ny anteminera-pirenena indray satria tsy any antsinna manaramaso ny asan'ny gouvernement tany ataon'izy ireo mety ihany koa mahita mijery ny fiainan'ny olo-pirenena rehetra dia mitondra an'ireny hevitra ireny mandroso an'ireny sosokevitra ireny manoloana ny fitondrana. Misy an'izay lalàna mifeny fanoherana sy sata izay ihany koa mifeny mpanohatra efa somary natsidiky ny avy eo amin'ny KMF koa hoe teo ihany hoe tsy voaja ny lalàna ho anareo voaja ve izay lalàna ireo lalàna efa mipetraka teo dia ny loi numéro 2011-013 tsy voaja raha zay ny valina ho an'ny MMM tsy voaja ny antony dia satria zao raha ny tokony ho izy anie efa trany amin'ny fiandohaniny zao fitondram-panjakana zao izao fanjakana 4e république izao no efa tokony nampiarina ny sata amin'ny feni-panohitra midikan'izany hatramintsika miteny zao mbola tsy misy fampiara dia sy fampiarana le lalàna misy zany fa mba tsy hanarahana n'le lalàna raha le fanarahan-dalàna dia tsy apetraka tsy nametaka ny gouvernement le dito fampiarana hatramintsika miteny zao zay zavatra zay na dia efa nisy any aza fangatahana hevitra avy tany amin'ny ACC dia efa namaly ary nanazava tsara ny ACC araka ny avis numéro 4 tiré ACC bar AV tamin'ny 17 septembre 2014 raha ny tokony ho izy zany tahorinan'ity avis nomeny ACC ty efa nivoaka io didy fampiarana ny io lalàna io sata mifeny fanoherana sy ny mpanohitra igny. Isa zany le tena tsy manaja lalàna ao anatin'izay mazava ho azy fa ny mpamoaka ny didy fampiarana neka ny gouvernement ifatrany amboalohany ary zay no natonga ny antoko malagasy miara-miainga hatrany amboalohany efa niteny hoe tsy ara-dalàna fitondrana igny satria nahoana efatrany amboalohany efa nisy fanitsakitsahana ny lalam-panorenana ary zay lalàna rehetra nisy dia nitsahana avokoa zany lalam-panorenana zany anie anisan'ny sata fototra mampijoro sy mampiaina ny firenena anankiray ka efa hany mihitsy no vohitsaka moa ve lalàna kely tsotra na dity mpanjakana ty ve ho raharay ny mpitondra mihitsy zany no tsy manaja le lalàna misy eto amintsika. Zany hoe raha eo amin'ny resaka demokrasia dia miemotra ve zany ny firenena raha ny finitra demokratika nijerentsika dia sady tsy mandrositsika tsy hita hoe miemotra amin'izao fotoana izao no mahatonga an'izay satria anisany anankiray singa anankiray tokony ho apetraka izany hoe mpanohatra fisiny antoko mpanohatra eny anivon'ny anteminera-pirenena dia miarahaba anareo malagasy miara-miainga moa zany sanjoro hoe izay mpanohatra ny rarianay tena mba hitanan'izay hoe zotra rahanareo izay hatramin'ny farany anareo fa takinay kosany eo anivon'ny fitondram-panjakana ny eto anivon'ny firenena takinay hatrany hoe ampiaro ny fampiarana ny lalàna mba ho tena ho hita tokoa hoe manaja an'izany demokrasia zany tsika anisany ihany koa raha ohatra ianao miteny hoe voaja ve ny demokrasia mandrositsika sa miemotra anisany ny fomba faneho-kevitra ngeto amintsika na atao hoe tsy hidina akalamanjana ary fa misy ny eto amintsika kianjan'ny demokrasia izay napetraka tamin'ny fotoan'androny no heveriny rehetra fa azo ampiasaina satria tsy mahita tsony ny olona hoe aiza no sehatra ahafahana maneho hevitra amin'izao fotoana izao dia lasa voafehy isika zay te hitondra hevitra rehetrarehetra te haneho hevitra na hatramin'ny fiarahamonim-pirenena ary dia lasa voasokajy ihany koa rehefa maneho hevitra ianao hoe mpanohatra ireo dia lasa enjehana na omena fampitahorana sy ny ohatr'izany reny zany ahafahan-drehetra amin'ny saina hoe aiza ho aiza tsika
dia tsika milaza hoe manaja ny demokrasia vita ny fifidianana izay nandraisan'ny rehetra anjara anisan'ny hoe ihany koa fenitra demokratika fa tsy afaka milaza tsika tena miroso marina ve satria mbola misy pitsopitsony maro be dia be tsy tanteraka eto amintsika. Misy tahotra ve ny antony mety ho antony ilay tsy fampiarana n'ilay lalàna sa inona ny andraisanareo antoko malagasy miaramiainga an'izay? Aminay dia tahotra iny. Matahotra ny fitondrana mpiatra an'io satria misy manana fahefana feno zany ny mpanohitra amina sehatra ambara tonga mpitantahana rehetrarehetra eto amin'ny firenena. Tsy izay no tsy ny antoko malagasy miaramiainga no mitady an'io fahefana sy fahafahana io ao anaty lisy fa ny lalàna. Dia io fahafahana io mihitsy no atahoran'ny mpitondra fanjakana amin'ny malagasy miaramiainga hoe sao dia ho feno eto ny fahefamindreto amin'ny fanoherana satria na dia ny aino manjery mpanjakana izay manahirana miditra ao aminy hatramintsika miteny izao ny raha ho an'ny mpanohitra dia malalaka zany rehefa miatra ilay lalàna ho an'ny fanoherana. Ka aminay tahotra ary matahotra ny fitondram-panjakana amin'ny fampiarana io izay ny tsy fampiarana anazy ary izay no mahatonga ny mitaky foana hoe ity fitondrana ity neka efa mitondra ny firenena ho an'ny fiemorana mihitsy ho anay zay zany hoe na amin'ny lafiny rehetrarehetra na fampandrosoana io na le demokrasia resantsika satria raha rahantsika nahita ny resaka code de la communication zay laniny tao amin'ny assemblée nationale ary nikeny sy nikeny ny tao amin'ny gouvernement ny fisin'le lalàna izay marika taratra fa miembotra antsika amin'ny demokrasia izay efa noarina lavitra ho an'ny firenena sy ny tany demokratika rehetrarehetra. Efa niresantsika teo ihany hoe misy teboka tokony hositrahan'ny fahefana hoy ny malagasy miaramiainga tokony hositrahan'ny mpanohitra ao anatin'izay anisan'izany le hoe ampahambola avy amin'ny teti-bolam-panjakana sy ny fandraisana anjara fitenenana fijirana ao anatin'ny haino manjery mpanjakana zakany mety eto Madagasikara zakany toe-tsain'ny mpitondra ve ny fampiarana an'izay eto Madagasikara? Io izany dia miainga foana hoe amin'ny finiavany rehefa misy eto amintsika izay hoe finiavana sy fitiavana izay mpandroso raha tena tia tandrazana marina ianao tsy mampaninona anao ny fisian'izany rehetrarehetra izany fa raha mbola tsy ao ilay hoe tena tia hampandroso marina koa tena mikatsaka izay tombontsoa iombonana izay dia ho fefeko daholo izay mety hanakatsakana anaraka ny tenen'ny namana jimy teo moa hoe mety manimbatsembana ny tombontsoany dia tsy tanterahana ilay lalàna. Dia reny zany no amoazana trano hoe tokony rehefa mitondra firenena ianao tsy mijery ny tombontsoa ho an'ny tenanao irery fa matoa ianao nanaiky iroso ho eo amin'io sehatra io dia tsy ny tenanao tsony fa fiainan'olona be dia be amanapitrisany izay nanakina aminao nanome fahefananao ny tokony hojerenao ka tokony hoenona daholy tsy misy tsintsoniavina izay hevitra arosony rehetra. Mijoro mpanohitra ihany koa ianareo teo anivon'ny antoko malagasy miaramiainga iza no hitarika ny groupe parlementaire ny olona efa teo izay efa ataontsika hoe ny vadika angamba raha izay na azy ilazana azy. Ia, ho an'ny groupe parlementaire MM dia mazava tsara fa satria araka ny teneniko teo misy sata mifeny zany antoko politika ray mijoro zany ary ny MM manana zany ara-panjakana mihitsy araka ny sata mifeny MM sy ny lalam-panorenana dia raha taloha zany ny député mila vonjy no nitarika ny groupe parlementaire tao amin'ny anteny miaram-pirenena no izy tsy manaraka tsony ny sata sy tsy mitondra tsony le fiaon'ny antoko ao anatin'ny parlement dia nanomboka tamin'ny volana août eo dia efa mandray ny toerana misitraka rehetrarehetra ny zo mahafilohan'ny vondrana parlementaire ao amin'ny parlement azy ao amin'ny assemblée nationale azy ny député Souleymane avy any ambanja. Inona ny fepetra ny raisina makasika ny solombavambahoaka mila vonjy?
mahakasika ny solombavambahoaka mila vonjy dia tsotra ny fipetrany raisana na izy mitady ny toko hafa idirany ray manomboka zao na izy manao indépendant. Fomba fijeriny eo anivon'ny an'izay izay le mahatonga anay teny hoe sadasada manatsoratra tena lasa fikatsahana tombontsoa manokana ve zany a fanaovana politika fa marina tokoa izay fiteny izay hoe tokony rehefa tsy ao anatiny tsony ianao dia mametra-pialana mazava ho hitandretra ihany koa hoe miala tato amin'ity tsy ao tsony fa averiko foana hoe tokony renao ny antoko politika anankiray ny olona anankiray a rehefa miditra ao anatin'le hoe ty antoko politika fata amin'ny mazava hoe mpanohatra io a dia matoa izy miditra ao manaraka izay firai-kevitra sy foto-kevitra hiainan'le antoko ao dia tokony tsy mivadika amin'iny izy fa mahay mandanjalanja tsara alohan'ny idirana fa tsy tonga ao vao tonga saina tapoka hoe ohatra ny tsambikina any amin'tsiza zany fa ndehandeha indray hiala lasa tena adisoana lehibe zany a ho an'ny fijerinay ty anivon'ny fiarahamonim-pirenena sy amin'ny maha olo-pirenenana ihany koa hoe izay le mahatonga ny rehetra hisaina sy hiteny foana hoe lasa fitadiava-tseza ny fanaovana politika eto amintsika ary lasa politika maloto ary ny fandraisany rehetra azy noho izay zavatra izay. Iantsony ireo antoko politika izay manana solombavambahoaka ve ianareo hiditra ao anatin'ilay hoe opposition sa hijanona hoe ny antoko malagasy miaramiainga ihany? Amin'ny mahamiaramiainga azy dia miantso zahay ary tsy voatery zahay malagasy miaramiainga ny nitondra ny foloan'ny mpanohitra ary itsonay nireo namanao amin'ny assemblée indrindrandrindra amin'izay fanoherana zay mba hijoro ihany koa amin'ny mahampanohitra fa aza matahotra le tahotra zay mihitsy mantsy ny tena zavatra misy eto amintsika sao dia hosamborina aty raha miteny hoe za mpanohitra rehefa aveo satria ara-dalàna fanoherana koa ny tsy voatery le mirotsaka an-dalambe tenen'ny namana Patricia teny fa azo aseho amin'ny lafiny amin'ny endiny rehetrarehetra ny fanoherana fitondrana ka zay ny taomana ireo namana hoe mijoroa amin'ny mahampanohitra amin'izay fa ara-panjakana sy ara-dalàna manaraka ny lalàna fa aza mijanona fotsiny ho mpanohatra dia miandry an'le hoe hiteniteny fotsiny aloha hoe mpanohitra dia sao dia mba misy malety tonga eto amiko eto dia aveo tsy mpanohitra tamiko satria amin'ny mahafieziny lalàna amin'le fanoherana zay izay ny tsy hidiran'ny ireo namana sasany izay mitonona mpanohatra hoe zay mpanohatra satria sao dia tsy afaka mivadika antsony voafehin'le lalàna raha vao mijoro mpanohitra ndraindray tonga eo tampoka le malety fa ho an'ny malagasy miaramiainga tsy zay fa fampandrosoana miainga avy fotony ny azy no katsahany ary hoentiny lalandava amin'ny araka ny firai-kevitra ny malagasy miaramiainga efa noentiny fa saingy tsy nilainy ny mpitondra fanjakana mba namahana olana teto amin'ny firenena. Afaka manome an'izay antoka zay hoe ianao manokana hoe tsy isy tiany malety dia tsy mpanohatra tampoka? Za manokana efa nisy le tsy malety akory fa fanambatambazana toerana ho an'ny namana rehefa betsaka nahazo toerana any fa noho izay le fijoroana amin'ny maha izy azy zay maha izahony zao ny tenako efa hatrany am-boalohany satria hatrany amin'ny 2013 eny ny efa niaraka tamin'ny VPMMM ny tenanay ary tsy nivadika hatramintsika amin'ny teny zao efa nitolorana eny ao fa atao an'izao nama fa le fijoroana ary mifanarahanany zay na tsy mbola tena atao hoe vonjomaika ary ny tantana ny antoko politika nanomboka tamin'ny 2014 efa teo am-pelatana ny satany feny antoko ny MMM dia niezaka hatrany satria miety koa niezaka hatrany nanaraka sy nijoro amin'le firen-kevitra MMM hatramintsika amin'ny teny zao ka dia efa teneniko raha misy manana heritreritra ho anareo mpitondra zany ka hanome malety analo dia very vola nareo. Mazava zay tokony isy ary vera matoa Patricia Rasoary Malala fiaraha-miasa eo amin'ny mpanohitra sy ny eo anivon'ny fitondrana.
raha tena tia-mpandroso marina isika dia tiana ny voan'ny firenena ato anatin'izao krizin'ny fahatrana lalina izao dia tokony tsotsintsoniavina ny fiarah-miasa eo anivon'ny mpanohatra sy eo anivon'ny fitondram-panjakana. Ny hevitra maro mahatakadavitra hoe ny fomba fitentsika malagasy dia izay hevitra izay no avondrina. Tsy raisina eto amintsika mantsy zany raha vao hoe mpanohatra dia tena raisina hoe tena tsy ilay hevitra intsony miady fa tena lasa le olona mihitsiny dia lasa manao ny alako bika tsy tiako tareha so dia anembatsembana ny tombontsoako tia ampirodana anay eto amin'ny fitondrana dia aleo tsy hoekeko kanefany arakaraky ny anaovana mamy fo velona amin'izay hevitra izay no vao maika ihany koa fomba fijerina hoe mampiozongozona mampalemy tongotra ny fitondrana anankiray ka tsy aharetana eo amin'ny fitoerany fa raha tena ao marina zany le hoe hevitra ho any amin'ny fampandrosoana hikatsaka avokonan-doha ho an'ny tombontsoa ny firenena dia tokony samy hiara-iasa ara-dalàna hatsakany sy andavany ny rotota ireo mba hikendry hoe aiza no ahafahantsika manarina ny firenena. Ekenareo nivon'ny miaragasy miaramiainga ave izay fiara-miasa amin'ny mpitondra izay manahoana ihany koa ilay ndresana teo hoe fidirana ao amin'ny manjerim-panjakana. Ia ho any malagasy miaramiainga dia izay tsy mba isan'ny mitady ary ataonao amin'ny fiaraha-miasa fa izao mametraka kosa zay ny tetim-pampandrosoana izay entinay na ny projet de société anay zany no entinay satria izahay no malagasy miaramiainga anay fa tsy izay kory sanatry ny vava anatin'ilay fiaraha-miasa dia hoe ity zany miara-miasa tsika dia ity tanterao ty zavatra anankiray ity tsy izay kory le izy fa ity iaraha midinika iaraha miresaka ity ny malagasy miaramiainga izao no hita fa mampandroso afaka miadevitra raha ilaina zany fa tsy olana aminay mihitsy ny dia hoe ara-iasa aminay izany satria averina ihany fa ny hevitra no mampanohitra anay ny hevitra fa tsy le olona kory no alanay sanatry ny vava tsy mankahala olona ny malagasy miaramiainga. Ahoana ny eritreretanareo hoe anamorana ny fidiran'ny mpanohitra ao anatin'ny manjerim-panjakana? Dia tsisy afa-tsy ny fampiarana lalàna ihany ampiarina le lalàna zay fotsiny eny manaraka fotsiny le lalàna dia mizotra antsakany sy andavan-daona ny raharam-pireneny ary zay no efa anterinay mafy anterinay avy malagasy miaramiainga fa hoe ity fitondrana mijoro amin'izao ty eny ka efa ataoko hoe mialatsiny efa tsy hanetà tsony efa tsy dinina d'être fanjakana hitantana ny firenena hampandroso ny firenena malagasy ary zay no etsonay hatrany hatrany hoe andaotsika hiroso amin'ny fifidianana mialohan'ny fotoana satria fa tsy tsisy jamba ny fitondrana marenina ny fitondrana mialatsiny fa somary masitsika kely fa tsy satria tena zay le zava-misy le fitondrana koa ohatra ny ambolohany fitondrana entre guillemets fitondrana parazary tsy nivonina kory hitondra firenena zany tsy nanana kory tetim-pampandrosoana entina firenena zany faharoa tsy mamary toerana fitondrana koa dia zao tsy manana na iray aza ao anatin'ny antenimera-pirenenany raha ny antokony fitondrana amin'izao fa fividianana olona no misy mividy olona ary zavatra nisy betsaka no nahita zany ny raha nahita sy ny raha ny aina na naheno teto amin'ny firenenany zany andeha ivotelo anankiray dia mandelo no malety ery avory arilo ny député ao anatina fivorina taiza ny ary nisy an'izany teto amin'ny firenena. Ahoana ny fomba fijery fiarahamonim-pirenena an'izay mikatokatoka aloha ianao? Ie ho anay raha tena tiana tokoa ny siny zay hoe fisiny antoko-panohatra izay fandraisana anjarany antoko-panohatra amin'ny sehatra samihafa dia ombako manana le hoe fanajana ny lalàna zay tokony hamafisina fa anankiray ihany koa ianareo rehetra izay mitonona hoe antoko-panohatra izahay mpanohatra dia tokony miray feo fa tsy samy maka ho azy mety samy manana ny fomba fijeriny tsirairay amin'ny fanaovana politika
tokony miaraka miombona amin'ray feo zany hoe rehefa ity no tenentsika dia ity zao mihetsika anaovantsika anazy rehefa mafy be ohatr'izay zany mametraka an'ilay bloc anareo e dia ataoko hoe resy lahatra ho azy ny rehetra. Ankatoko ny resaka fifidianan'izay ihany ianao ankatoko ny fifidianana aiza ho aiza ny toerana tokony hisy ny antoko mpanohitra sy ny mpanohitra amin'izao fotoana izao? Raha ny zavatra misy ny rafitra rehetrarehetra mikarakara ny fifidianana aloha zany miara miombona ny ino moa zany ny androm-panjakana sy ny rafitra napetraka ny iara-misy lahy amin'ny fanatanterana ny fifidianana ny amin'izao fotoana zao ka noho izay tsy fanarahan-dalàna zany dia tsy representé ao mihitsy ny mpanohitra. Ny dikan'izany misy na tiatsika na tsy tiatsika na eo amin'ny lafo ny famoahana lalàna mahakasiky ny fifidianana dia tsy marina mihitsy zany ny fifidianana zay mety ho karakaraina raha ohatra ka mbola hijanona amin'izay sy ziriziry amin'izay ny fanjakana. Isany eo amin'izay misehatra eo amin'ny fifidianan'izay ihany koa ianareo manahoana ny toerana tokony hisy ny mifanoherana sy ny mpanohitra? Ny mpanohitra aloha na eny anivon'ny seniary dia tokony hanana anjara toerana eny ny avy eo amin'ny mpanohitra dia ny eo amin'ny fikirakirana ny fifidianana tokony ao anatin'ny fanavozana sy fanatsarana ny lalàntsika izay no ilana mihitsy ny fisiany antoko mpanohitra mba hijery hoe inona no ho hatsaraina sy tokony ho avozina amin'ny lalàna misy eto amintsika dia mitondra ny volavolan-dalàna sosikevitra avy amin'izy ireo ry zareo ary manolotra an'izany eny anivon'ny sehatra maro samihafa eny anivon'ny sehatra mpanapa-kevitra mba ho tena ho any anivon'ny fanatsarana fa ny zava-misy eto amintsika moa tena hoe tsy mahazo ny lanja tokony hisy anazy sehatra tokony hisy anazy ilay mpanohitra. Kasika an'ilay fitambaran'ny mpanohitra tao ihany tokony ho feo iray hoy ianao no hitondry no entiny ireo fivondronan'ny mpanohitra ohatra ny ahoana kosa ny tokony ho endrika isehoany reny opposition extra parlementaire reny izany hoe le ty ivelany ilaina ve amahaolana ve ny fisian'izy ireny ahoana tokony endrika isehoany? Izay no hoe voalohany indrindra zany tokony ho ampiarina aloha ny ty le lalàna statut ny opposition ty dia eo lay fitambarany rehetra reo milaza fa antoko mpanohitra rehetra misafidy amin'iray feo hoe ity no ho lehibeany antoko mpanohitra. Anjarany lehibeany antoko mpanohitra izy zany raha tonga eny anivon'ilay sehatra tokony hisy azy izy any anatin'ny parlementaire ny mitondra an'ireo lay feoan'ireo le antoko politika maro samihafa izay mitondra hoe mpanohitra ivelan'izay parlementaire zay iny lehibe amin'ny mpanohitra iny zany no mitondra ny feon'izy ireo ary adidin'ilay lehibe amin'ny mpanohitra ihany koa tsy hoe mitondra feo fotsiny fa mitondra ihany koa ny hevitra tapaka izay fekevitra rehetra niraisina eny anivon'ireo antoko politika maro samihafa ivelan'ny parlementaire dia le fiaraha-miasa zany tokony ho voafaritra mazava tsara ary hipetraka ara-dalàna eo anivon'ny mpanohitra. Manahoana ny fiaraha-miasa ny eo anivon'ny opposition parlementaire sy ny opposition extra parlementaire? Tsy misy afa-tsy izay voalazany namana Patricia zay. Amin'ny maha opposition parlementaire aloha zany dia misy misitraka zo manokana mihitsy izy zany araky ny lalàna izay ny tsy itovizany fa amin'ny mahasamy mpanohitra anazy dia samy tsy mitovy hevitra amin'ny mpitondra fanjakana mitantana ao anatin'ilay fotoana aloha izy amin'izao fotoana zao zany zay zany ny zavatra itovizany ka ny fiaraha-miasa ataoko fa tsy tokony hametraka olana mihitsy ny fiaraha-miasa amin'ny samy mpanohitra satria samy tsy mitovy hevitra amin'ilay mpitondra ary misy hevitra itovizana be dia be ivelany ihany koa amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara.
Amin'ny anareo nivon'ny fiarahamonim-pirenena tokony hipetraka ve ny hoe ny tanjona ray ihany amin'ny mampanohitra fa ny lalana tongavana any amin'izay no samy hafa ka tsy mampitovy hevitra n'ilay mpanohitra ihany koa. Izay mihitsiny hoe ny olana eto amintsika mety tsy mampitambatra an'ireo atoko-mpanohitra rehetra dia an'ilay hoe matetika aloha ntsika malagasy toetrantsika hoe samy teo lohany daholo satria misy zavatra andraindrainao samy te hiseho daholo ny antokony tsirairay hoe izay koa mba teo hita dia nefany rehefa ny firekevitra matoa ianao manohatra zany dia misy firekevitra tianao apetraka eo mba hoentina ampandrosoana ihany koa mahita ianao fiainan'ilay firenena hoe tia ny lalana mety hitondrana sy hoentina ampandrosoana azy aingakaingana kokoa dia anjara ireo rehetra ireo zany le atoko politika mpanohitra be dia be ireo tokony mitambatra aloha ny voalohany indrindra mametraka hoe inona no fitsipika hifampifehezantsika ary dia inona ny zotra ho arahantsika mba hoentina natanterahana izay fa azo atao tsara ary tsika malagasy malaza an'le hoe mahay mifandefitra ihany koa azo ataonge mampifandrindra sy mampifandama izay hevitra izay hoentina mpandrosoana na samy manana ny azy ary. Ahoana ny hevitry ny malagasy miaramiainga mikasika an'izay hoe ny tanjona iray ihany amin'ny mampanohitra fa ny lalana tongavana any amin'iny samy hafa ary tsy mitambatra ilay samy mpanohitra rehefa avy eo. Eo no mampiavaka ny malagasy miaramiainga eo. Mbola teriko ihany fa izay le niteneniko tany ambolohany teo hoe izahay iny ho anay manokana zay tsy teo hoe olohan'ny mpanohitra aloha voalohany fa teo ara-dalàna amin'ny mampanohitra anay zay natonga ny malagasy miaramiainga nitonona tamin'ny fomba ofisialy fa mpanohitra izahay ka le lalana tongavana amin'izay dia tsisy afa-tsy finiavana sahala amin'ny malagasy miaramiainga atao demokratika koa le izy izahay teo nitaona namana hoe raha samy mpanohitra ihany andao hiaraka tsy olana amin'ny malagasy miaramiainga zany izay koa tsy te hiteny hoe izay rereny mpanohitra eto fa mpitarida ataoko fa mpitaridalana ihany fa mino fa tsy ho ela koa dia hisy antoko politika na vondrana politika hitonona sy ilaza amin'ny fomba ofisialy fa izy dia mpanohitra amin'izay fotoana zay tsy izahay mihitsy nitady olohan'ny fanoherana raha ohatra moka zay le zavatra misy hoe nareo reny mpanohitra ara-dalàna dia tsy maintsy nareo reny nitarika ny fanoherana dia mazava azo fa tsy maintsy zahay koa le hitarika n'le mpanohitra raha izay le zavatra misy fa zahay kory tsy te olohany fa miankina amin'ny finiavany tsirairay hoe ary aza manohitra mitady toerana fa mba manohera mifoto-kevitra nananao mihitsy ianao zany zay ny tao mananareo namana Arak'izay fanehoan-kevitra rehetrarehetra izay ilaina ary ve ny mpanohitra ary ohatrany ahoana no tokony lalany izorany. Mazava ho azy fa tena ilaina mpanohatra mba ho ary fanina amin'ny fomba fitondrana sy fitantanana ny firenena dia tokony ho ataon'izy ireo zany dia voalohany indrindra aloha ampiarina eto amintsika n'izay fampiarana ny lalàna hoe sata amin'ny fena toko mpanohitra izay apetraka mazava tsara mena ny anjara toerana izy ireo ho an'ireo mpanohitra ihany koa dia tokony manaja an'izay hoe zotra arahana zay fa tsy metsoro-menoatra ianao fa tena manaraka ny foto-kevitra zay arahanao ary mifanakalo hevitra ihany koa mampifandrindra hevitra amin'ireo mpanohitra antoko politika mpanohitra maro samihafa zay mitovy fomba fijery aminao ihany koa sy mivohy foto-kevitra iray ohatra ny voizin'ilay antoko anankiray. Ho anareo anivony antoko malagasy miaramiainga izay mpanohitra ara-dalàna ihany koa ilaina ve ny fanoherana ahoana ny lalaka-izorana. Ny resaka fanoherana aloha dia io tena fenitra demokratika mihitsy raha mbola tany koa demokratika dia tena tsy maintsy ilaina ny fanoherana ao anatin'ny fitantanana ny firenena ka ny atongavana amin'izay dia zao izy efa ataon'ny malagasy miaramiainga izao mijoro araky ny lalàna dia tonga any amin'ny tena fanoherana marina atsika ary araka ny foto-kevitra
zay iainana sy joron'le antoko ihany koa. Ho anareo amin'ny antoko malagasy miaramiainga ahoana ny hevitrareo mahakasika an'le hoe rehefa mpanohatra dia vosivosikajan'ny olona sasany ho mpanonga-panjakana. Saika zay aloha satria le zay le zavatra nisy ny ainana teto amin'ny firenena nandritra ny 50 taona ny. Rehefa mpanohatra dia miketrika lava ny anonganana le mpitondra eo. Tsy zay ny malagasy miaramiainga sosikevitra narosona ny fanatsarana firenena fa raha ilaina hoe izay marina no ilaina hoe tsy maintsy ahongana satria fa tena mihamafy loha le fitondrana dia tsy maintsy ho tonga any amin'le fanonganam-panjakana tsy ny malagasy miaramiainga akory na ny mpanohitra ny hitarika an'izany fa le vahoaka mihitsy eny nefa tsy matanty nefa mizaka ny tseran'ny ainy amin'ny ataon'ny mpitondra fanjakany. Izy mihitsy no mety hijoro ny vahoaka zany ho hanonga-panjakana ny farany fa ny malagasy miaramiainga dia efa napetrany zay hoe sosikevitra hoentina manatsara nyty fitantanany raharam-pirenena ty raha mafisina foana hatramin'izao hoe andao hiroso amin'ny fifidianana meloan'ny fotoana mba tsy ho tonga any amin'izay hoe fanongana-panjakana zay. Tsy maintsy mpanonga-panjakana ve rehefa mpanohitra? Tsy voatery arakaraka ny fotom-pisainan'ilay mpikambana ao anatin'ny antoko mpanohatra mety hoe mpanonga-panjakana izy sa tsy. Zaraiko sokajy anankiroa ho aneo amin'ny fitondrana ny fandraisana ny antoko mpanohatra dia mazava ho azy rehefa tsy mitovy fomba fijery amiko ohatra dia anelingelina ny sezako reto anotoana na mpanonga-panjakana nareo atao zay fomba rehetra aminganana sy ampanginana an'izay rehetra manao an'izay faneho-kevitra zay dia eo le tonga ny hoe manao be marina le mpitondra dia ho an'ny mpanohatra indray za tsy te resaka an'le hoe fifidianana melohan'ny fotoana loatra fa ny akamaroan'ny mpanohatra dia hoe mazava ho azy moa matoa ianao manao politika miditra anatina antoko politika dia mikendry fanjakana ianao zay tiaka fahefana andrombaka fahefana ka tsy andro hoe ro vita ny lan'ilay eo amin'ny toerana io mba hatongavako hoe inona ny fomba zay azoko atao hatongavana amin'izay fa ny tokony ho izy ny tokony iainan'izay mijoro hoe antoko mpanohatra dia mila masaka tsara ara-potokevitra izy mila miaina an'ilay sata fototra zay arahany ilay fotokevitra zay horedany ao ihany koa anisany adidiny antoko mpanohatra nge ny mitandro manaja ny lalam-pandrenana mazava ho azy fa ny mitandro ny fifandimbiasam-pahefana ara-pomba demokratika ka zay zany tokony hoe tsy isy ny fanaovana fanapena tsofina na ny andaniny na ny ankilany fa tokony isy foana ny fifanakalozana mba tsy ho tonga amin'izay le hoe mitady androdana ny fahefana ianareo na hoe miala teo ianareo fa rehefa misy ny fifanakalozana fifampiresahana Ankitsimpo dia mety isy ny fekevitra iraisany hoe voava ihany koa ilay olana. Fantaniko farany ho any androany ka mane afaka hazavainao hoe inona ny tena tanjonao anatin'ilay fangatahana fifidianana mialohan'ny fotoana? Ny tanjona amin'ny anatin'ny fangatahana izay fifidianana mialohan'ny fotoana zay dia mba hisin'ny tsotra hisin'le fahamarina toerana fitondrana aloha anankiray fa eo ihany koa ny fametrahana marina ilay fampandrosoana ho an'ny firenena satria araka ny voalazan'ny namana Patricia teo le fitondrana amin'izao neka fitondrana ny joro tsy nanana foto-kevitra noho izay antony izay mahatonga le mialatsiny hoe lasa manaonao foana le mpitondra amin'ny ankapobeny amin'izao ka ny fametrahana n'izay hoe zay mpitondra manana ny foto-kevitra izay voalohany mba hamary toerana azy mba hahafahany ihany koa mitondra ilay vinam-piarahamonina zay anana satria
ho an'ny antoko politika dia tokony manana an'izay izy ahafahany mitantana firenena ka ho anay azo tanterahana tsara ny fifidianana melohan'ny fotoana fa miankina amin'ny finiava-mitondra io tsy za teneniko hoe tsy ny antoko malagasy miara-miainga ihany any fa itsika rehetrarehetra miara-mahita miara-mahatsapa miara-maheno fa efa tena latsaka ankaterenana izao firenentsika zao tsy nijanona fa tena niempotra amin'ny lafin'ny fampandrosoana na ara-tsosialy na ara-ekonomika na ara-demokratika zay efa ny rahantsika niaina teto iny dia zay no angatahana hatrany hoe andao iroso amin'le fifidianana milohan'ny fotoana ny fitrandrana tsy ara-drariny rem-pirenena nefa manginy fotsiny tsy hitondra voka-tsoa ho an'ny firenena hoan'ny amin'izao sy hoan'ny amin'ny taranaka akory le izy fa dia saika mivangongo amin'le mpitondra fanjakana daholo ny tombotsoa azo avy amin'le fitrandrana. Eny ary tompo manapetra ihany ny fotoanantsika araka ny fandaharana izay naranao androany dia ny tontolon'ny fanoherana eto Madagasikara no niajiana hevitra tao anatin'ity fandaharana ity narana tamin'ny teo anivon'ny KMF Knoe sy ny antoko malagasy miara-miainga teny farany avy aminareo mianadahy inona saina tamin'ity androany ity. Ho anay eto anivon'ny fiarahamonim-pirenena dia takinay ny anajana ny tena fenitra demokratika marina eto amintsika dia voalohany indrindra aloha zany anisany ao anatin'izay singa izay ny fisian'ny antoko-panohatra satria izy ireo no anisan'ilay manome an'ilay hevitra maro amin'ny fifamahoan-dafy izay ilaina amin'ny fampandrosoana ny fitondrana ny firenena. Takianay ihany koa ny ampiara ny fitondram-panjakana atsakany sy andavany ny fametrahana ny lalàna fampiarana ny lalàna fa tsy ho lazaina fotsiny hoe misy ny lalàna ny satany fea ho an'ny antoko-panohatra kanefa tsy ampiarana dikan'izay tsinitsininy izay takinay ny fampiarana nyzany ara-dalàna eto amintsika dia ny rarianay mba tena izy ny fikaonandoha anatsakany sy andavany na eo amin'ny antoko-panohatra zany na eo amin'ny mpitondra fanjakana na ny fiarahamonim-pirenena ihany koa satria tena andohalika andram-bary mahantra tanteraka ny firenentsika. Andriamatoa membre ny bureau politique ny antoko malagasy miara-miainga teny farany ary. Ia, ny teny farany angamba ho anay avy amin'ny antoko malagasy miara-miainga dia hoe ombana manana aloha fitakiana ny fampiarana ny lalàna rehetrarehetra zay napetraka hampandrosoana nyity Madagasikara antsika ty ary mitaky ihany koa amin'ny finiavan'ny fanjakana sy ny fieken'ny fanjakana fa tena latsaka katerena ny firenena sy ny memahanitra ny vahoaka malagasy fa tsy araka ny filazany akory hoe aiza izay vahoaka mahanitra ka mba hiroso amin'izay fifidianana mialohan'ny fotoana izay. Mifarany tompo klasy tompo vavy ny fandarana tamin'ity androany ity mamy fotoananao amin'ny herin'ny anio toy izao indray miaraka amin'ny loha hevitra hafa sy vahiny hafa ihany koa. Mandrapitafa tompoko.